zao tananao dia misaorana Andriamanitra androany arivo. Iteny amintsika ny tompo amin'ity takarivo ity ary ilaza amintsika ny fahamarinana rehetra izy. Fahamarinana izay mitondra vokatra ampitangana le fahagagana tsy maintsy hitanga amin'ity takarivo ity satria tao anatin'ny fampanantenan'Andriamanitra ny fombana fa ombantsika mandrakarivo izy ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Eto Jesosy avy any Nazareta, eto le teny velona hitondra fiainana, eto le teny nampanantenan'Andriamanitra fanolorany fahavalo rehetra amin'ny sabatra ka tsy maintsy alavo ny fahavalo eo anatin'ny sabatry ny teny. Misaoran'Andriamanitra androany fa ireo karaza pahavalo rehetra talohan'ny seony dia fa nampanantena sabatra androany Andriamanitra andavona azy. Dia mitenena amin'ny Jehovah nikahako androany Andriamanitra ny momba manontolo androany dia hoentiko eto anatinao matoky ny teninao lay toy ny afo andevina izay tsy sitraponao rehetra eo amin'ny fiainako. Dia mitenena amiko androany ariva fa voninka anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tontolo hafa kely tanteran'Andriamanitra anefan'Andriamanitra ny valo ny faniriny etahitanao hatramin'izay androany arivo. Tiako ianao raha ravoravo be eo amponao mba hiteka mafy be an'Andriamanitra amin'ny takarivo ity. Halleluja. Nitiafa ihany koa ho amin'ny pasteranareo ny pretanareo izay mety hoe mpanompon'Andriamanitra na presbitera izy na iza ka mpanompon'Andriamanitra tonga eto amin'ny fiangonana dia mitiafa n'ilay Andriamanitra mampiasa azy ho voninahitra ataovy mafy be an'Andriamanitra miorakorao an' Jesosy. Nizara teto maly ireo karazan'olona afaky ny andrefana sitranana. Nazava amintsika tsara fa ho fitiniko foy le izy. Nisy andro maly koa andeha sambotra mpanompon'ny mpisorona andeha sambotra an' Jesosy ao anatin'ny programa ny famonjena ny nahitany an' Jesosy. Setrasetra Petera nitapahany sofiny nefa olona nentsika sy sambotra azy. To Jesosy hoe tsy mety zao ka napeta ny sofiny izy. Miracle zany. Nandray miracle hatramin'ny mpanenjika rehefa teo amin'ny fanatrehany sy tao anatin'ny programa amin'ny famonjena. Te hiteny aminao androany tsy mampaninona nentina nentsika an' Jesosy ianao hatramin'izay satria tsy fantatrao ny fitiavany ianao fa ny eo ariva teny eo aminao izy fa tianao izy te hamonjy ianao izy. Raha malikoa napetany sofiny raha hibebaka ianao androany ariva hoesoriny aretina rehetra mitiava mafy eo an'Andriamanitra. Halleluja. Misy olona tahaka andro Paoly tao anatin'ny programany fanapahana ny lohan'ny kristianina. Fosy Jesosy ilaiko Paoly anompo ahy ary zay fanampo zay ilaiko any amin'ny asa fanompoana ahy. Dia hozy izy tsy kôtiko izay nataon'ny Paoly tamin'ny lasa mety tsy fantatra hoe firy ny kristianina tapadoa tamin'izay nanaovan'ny Paoly azy tamin'izy mbola Saoly. Fa hozy izy Andriamanitra tamin'ny Paoly fanaka voafidy ianao hitondra ny anarako any amin'ny gentilisy dia avalony ny tantarany tsy fahombiazana teo aloha fa hiditra tsehatra eo amin'ny fiainanao amin'izay vao nanomboka nandray an' Jesosy Saoly dia teo no eo no nivany ho tonga Paoly. Dia hozy izy Andriamanitra tamin'ny Ananiasy andana amin'izay ampahiratony masony Saoly fiefa niaino ahy izy. Dia hozy izy Saoly hozy izy Ananiasy za tsy hoany olona malaza ratsy zany lehilahy zany kina ny andehanako any aminy tsy mampaninona mety mpanenjika kristianina ianao hatramin'izay mety olona ohatran'ny Saoly ihany koa fa raha tonga eto ianao tiako ny milaza aminao te hamonjy ianao Jesosy. Raha izy ho tombo sy famonjy amin'ny fiainanao manokana fa raha namonjy an' Saoly izy ka nainy namatika azo tonga Paoly mahay mamatika ny tantaram-piainanao Jesosy androany arivo fa ny vampiainana mahagaga ny miaraka amin'i Jesosy. Ny zavatra mahafinaritra amin'i Jesosy ho an'ny olona mendrandra azy ny fanenanao aminy ela amadian'ny tantaranao ohatra ny ray segondra zay dia vita momba amin'ny fanovana rehefa hiditra tsehatra Andriamanitra ka aza atao fanahinao le manjoanao eto androany fa atao fanahina mampirisika lalana ao anatinao raha sendra mbola tsy tenan'Andriamanitra tanteraka ianao. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky somary izy mamela ny fahotantsika izy manafaka ny fahotantsika izy manadio amin'ny lotorety izy ary ny promesina ny fikasany dia anafaka atsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra izy. Ny aretina tsy fahamarinana, ny olana tsy fahamarinana, ny sakatsakany amin'ny fiainanao tsy fahamarinana, tokantan'ny korotana tsy fahamarinana. Dia hozy Andriamanitra hoe ho afahana amin'izany hono ianao androany arivo raha vao miaiky eo fotsiny ka mandray azy ao anatinao. Dia tiako mampanantenanao amin'ity takarivo ity fa iova eo no eo ny tantaram-piainanao. Tenenao miova eo no eo ny fiainako androany arivo hoe avereny iova eo no eo ny fiainako androany arivo satria andray an' Jesosy androany arivo. Atao zao tananao Jesosy Jesosy avy any Nazareta mamindafo amiko. Halleluja. Ny takarivo ity amindafo aminao Andriamanitra amindafo aminao Andriamanitra. Ndao ny antsika eritreritra
ny fanalahidy nitondranao amin'ny fanovana dia niankina tanteraka amin'ny fandraisanao an Jesosy. Rehefa ao anatintsika Jesosy tamin'ilay fotoana nilazantsika teo anatrehany iny, Jesosy Tompo reko ny teninao, fantatry fa ty ahy ianao mpanony ta Jesosy tena nanenina tamin'ny farantsiko lasa rehetra, ary ianao na dia te hiaiky ny fahotako eo anatrehanao. Mamondraha fo amiko Jesosy io, zay le tadiavin'Andriamanitra mamelany eliko rehetra. Dia ozy amin'izay ianao, raisiko ianao tompoko, raisiko ianao mpamonjy ny fiainako manokana, midira ato anatiko, manapay ao amin'ny fiainako. Vao manomboka manao an'izany ianao dia tadio tsara miditra ao anatinao Jesosy. Nisy nahitan'i Jesosy ve rehefa avy niakatra tany an-danitra izy ka nidina teo anivon'ny mpianatra nefa nirindrina ny trano tsisy nahitany nidirana satria tsy nisokatra amin'ny varavarana, fa nivakiny ny rindrina dia teo ampovoany izy, na mety amin'ny plafond no nivakiny dia teo ampovoany izy. Raha tsy tao amin'ny plano-pamonjena ny famonjenanao dia tadio amin'ny fatsy tanteraka ny fanovananao. Fa vao nanomboka nikatona ny trano avy any an-danitra Jesosy dia lasa nanana ny vatana ra-panahy izy tamin'ny alalan'ny fanahy ny tenany namaky ny rindrina nefa azony Tomasy ny tsapaina ny tanany, azony Tomasy ny tsapaina ny tanany, azony mpianatra rehetra ny tsapaina ny tanany. Zany hoe Jesosy dia velona mandrakizay, mitafony tsy fahalovana izy tamin'ny tenany, ary ny tenany dia mahatanteraka sy mahatratra ny fahatsaran'ny fanahy masina tao anatiny tamin'ny alalan'ny fandraisany an'izany sy ny fiainany zany avy amin'ndray. Dia rehefa niditra Jesosy tao anefitra dia gaga ny mpianatra, fa efa nanonona fiadanana teo ampovoany izy, vao taitra ny mpianatra, hoay ary to mpampianatra ihany ty fiadanana ho anareo. Dia nameny alalana ny mpianatra hitsapa ny tanany sy hitehaka ny lany voany. Tehiteny aminao amin'ity takarivo ity, fa raha vitan'i Jesosy ny namaky rindrina na ny namaky plafond tamin'ny alalan'ny tenany, raha vao hiteny ianao hoe raisika ianao tompo sy mpamonjy ny fiainako manokana, vitany koa ny mamaky ny tratranao dia mitoetra ao am-ponao izy dia moninao mandrakizay amin'izay izy. Ary rehefa tafiditra ao anatinao izy dia ty le vaovao mafaly amin'izay. Reto le tombontsoa anankitelo tsy maintsy ampitanga n'le fahagagana androany arivo. Reto le tombontsoa anankitelo reto, rehefa ato anatin'reto tombontsoa reto ny fiainanao na tiany devoly na tsy tiany devoly dia tsy maintsy miala eo amin'ny fiainanao izy. Fa mila fantatrao ty fahamarinany ty androany arivo, ary miangavy ianao averiko, miangavy ianao amin'ny anaran'i Jesosy raiso fahamarinana mandresy lahatanao, mampientanetana anao zay lazay ny ten'Andriamanitra androany arivo. Fa amin'ity takarivo ty ny fandraisanao anreto fahamarinany reto dia tsy maintsy ahatonga an'Andriamanitra hijoro amin'ny fahatokina, amin'ny fanatanterahana ny fahamarinany teniny, fa tsy maintsy hitranga ny vokatry ny teniny, fa ho atolo ny tanteraka amin'ny zavatry ny teny ny fahavalo rehetra manakana anao hatramin'izay. Ary androany arivo ho alevin'Andriamanitra ao ambany tany izy amin'ny anaran'i Jesosy. Mitiava maveo an'Andriamanitra, mitiava maveo an' Jesosy. Halleluja. Dia sy fotoana izy zao, dia efa taona izy ny teny farany, dia zao izy efa afaka miteny ony. Mitiava maveo an'Andriamanitra, mahery Jesosy. Averena, mahery Jesosy, mahery Jesosy, Jesosy. Averena mazava hoe Jesosy. Rahatindray pasteur efa narary efa vaky ampongatsofina efa nandritra 20 taona dia naheno zao amin'izao fotoan'izao voninahitra. 20 taona nitondrako ny fahalemeko ary vaky ampongatsofina anankiroa, dia 20 taona zao nitondrako izany mangidy. Izy roa mihitsy, izy roa tompoko. Firy le izy? 20 taona. 20 taona vaky ampongatsofina, nafiaran'i Jesosy avy any Nazareta. Tiava mafeo an'Andriamanitra. Tiava mafeo an'Andriamanitra, tiava mafeo an'Andriamanitra. Halleluja. Enina ny 20 taona zao, telo taona nalemy, efa nandeha zao tsy nitoka Betia teo.
Nefa natanjun tiki zo. Mandian so. Baba kana mandian. Rapana put nasirna basirna. Baba kana nasirna. Jesus nasirna. Jesus nasirna. Jehova beona demans. Dimy amby efapolo taona ny tondrana solomaso androany afaka mahita tsara Tona mitondra solomaso efa nangataka fanasitrana tamin'ny Jesosy any fa tsy ampy finoana teo aloha fa androany zany tena ozy pasteur tamin'ilay toro-teneny tonga dia esory ny solomasonao fa ny anany tonga dia nasoty dia napetraka tao anaty poketra dia pasteur ilay mandehandeha eo zany tamin'ny voaniakatra voaloha fa hoe pasteur Rodolphe tsy tamin'ny masoko mihitsy fa aveo rehefa napetraka ity tamin'ilay finoana hoe sitrany ianao fa sory dia tonga dia hitako tsara ny endrika totala Tiafa mafeon'Andriamanitra. Za dia taona zao miainako dia hatramin'ny fahakely marena foana sofiko dia efa natao opération mihitsy fa hoe tsy mahay mihitsy izy dokotera dia natao opération dia tsisy fitsarana mihitsy ilay izy dia aveo dia ny nahita n'ity miracle ity izay dia nandelaka aty dia hoe aty zany tena nahitako fanasitranana. Iza nanasitrana ny santatra moa? Jesosy nanasitrana lahy. Eniny tsara, eniny. Fantatrareo ve mampandreny marenina mandrak'androany Jesosy? Mona dia tapaka daholo dia sainga tapaka na maja dia mona dia sitrahan'i Jesosy. Androany ariva ve? Varitaona. Varitaona dia andrany ariva ny sitrahan'i Jesosy. Mona valtaona androany ariva. Ho antsika Toamasina, Antsirabe, Fianaratsoa, Mahevatanana, Mahajanga, Antsohy, Marovoay, Sambava. Rallye de Miracle 2010